manana andraikitra goavana ny sehatry ny aina manjery eo amin'ny fanetanana sy ny fampilazana ny mpiaramonina ny vahoaka malagasy ihany koa manoloana ny loza sy ny toetrandro eto Madagasikara. Izany moa dia entina indrindra isorohana ny tampoka ho an'ireo izay tsy mahare izany dia ny aina manjery no fitaovana iray ahafahana mifanerasera ihany koa ny fanazavana izay nentin'ny tale jeneraly ny serasera Andriamatoa Guy Laurent Ramanakamonjy eo anivon'ny BNGRC dia nanambara fa zava-dehibe ny sehatry ny serasera ao anatin'ny tranga tahaka izao. Izy io zany tena andraikitra mihitsy ho an'ny haino manjery ny manao diffusion gratuite na resaka hoe information, message na déclaration mahakasika ny cataclysme naturel. Io zany tsy hoe fiangaviana fotsiny ny ministera araka ny BNGRC sy ny UNICEF eto fa fampatsahivana ihany koa izay andraikitra zay satria zavatra voalaza anaty andraikitra zay anaty cahier de charge ao amin'ny article 6 anatin'io cahier de charge mifehy ny haino manjery tsy miankina io. Zay tsara zay koa nisy zavatra nampitsahivana teto ankoatran'le famoahana le guide de communication zay fahitana le message sy ny clé de communication anazy. Nene moa zany fomba fiasan'ireny manao sensibilisation sensibilisena ny olona ny aina manjery hoe zao ny andraikitra reo. Zay tsy tonga dia hoe manao sanction zany fa misensibiliser aloha dia manara-maso manao monitoring hoe tena manao marina ve le olona mahatanteraka ny andraikiny fa raha ohatra ka misy zay hoe tsy fanarahana le andraikitra zay zany dia io zay no mety hoe manao rappel à l'ordre. Raha ohatra moa manao rappel à l'ordre mbo misy ihany ny fialana andraikitra dia mety zay voadroso amin'ny mety hoe fanasazina par rapport amin'izay hoe andraikitra amin'ny cahier de charge zay zany.